mpianatra ato dia hianatra teny Anglisy. Misy fototra tonga amin'ny eo anelanelany 320 taona avy any amin'ny lycée eto Antananarivo sy ny manodidina hatramin'izao aloha avy ana fianakaviana sahirana manana vokatra tsara ny fianarana fa tsy teny Anglisy ihany ary manana fitondran-tena mendrika. Iaraha-malala ny toeran'ny izao vanim-potoana iainantsika izao izay aleha rehetra na hianatra na hitady asa dia mila filoazana teny Anglisy. Ka izay no nanaovana ity fandarana asa ity. Ny formation dia maharitra taona. Ny isan-kerinandro no mpianatra mianatra. Ny tohiny aloha dia mbola treo aloha izay le formation omena izay le fandaran'asa. Fa mbola mieritreritra anedinany raha mbola misy ny famatsiam-bola dia mbola mety hotohizana ihany ny fanomezana fampianarana fa hatramin'izao aloha ny participation gouvernement américain dia 75 000 $ fisaorana ny gouvernement américaine amin'izao fanampiana goavana hoentiny ho an'ny tanora malagasy izao satria tena manampy azy na amin'ny fiainana na eo mampianatra azy na amin'ny fandamanana ny goavana ary ho an'ny mpianatra misy matetika azo tombosoa sy fahombiazana be nareo taorinan'io formation io ka mihitsy matoky izahay ao amin'ny tipisy ny masoa amerikana fa mavety ny faina tsy diso fanampianana satria ianareo no avy firenena.